Avo ny mpanolotsaina avo amin'ny fanavaozana ny Repoblika. Andriamatoa Ministry ny Tanora sy Fanatanjahantena ho antsika rehetra tsy hanavaka adino mialatsiny amin'ny ray aman-dreny atao kavy Andriamatoa lehibe ny marim-pirenena. Ho antsika rehetra tsy hanavana ao anatin'ny ao fédération ao kilalao ny staff rehetra manatrika miarahaba antsika rehetra tonga eto amin'ity lapa-panjakany avoaloha aty. Somary teritery any fotoana satria Andriamatoa Ministry io misy zavatra andehanany afaka kelikely io izy efa andeha dia hoezahako atao folifony any le kabary fisaorana angambany tena betsaka amin'ny ataoko eto androany dia ny fanomezana toky tsisy arak'izay. Ny fisaorana voalohany indrindra ho antsika rehetrarehetra mitotona fotsina na masaka ny zavatra vokatra azon'ireo tanorantsika reo tsy hambo amin'io fanjakana satria za efa izy nahazo le vokatra ny ivelany misy nampandreo ahoana retolona reto izay volandray mandray contact tamin'izareo satria tsy mahalala mihitsy zavatra zany mahamenatra. Zay tsy maintsy saorana ny rehetrarehetra zay miezaka nanao miezaka araka teneniny Andriamatoa Ministry ny Tanora sy ny Fanatanjahantena teo nahatonga anareo any nahazoanareo zao vokatra zao fisaorana koa an'izay nanomana satria fanomanana lehibe zany ino moa tompon-daka eran-tany moa zany zavatra lehibe fiomanana zany zavatra tsy ho vita moramora. Saorana antsika rehetrarehetra zany saorana koa Andriamatoa Ministra mitondra anareo nakety izay tsy mitratra miezaka lalandava izy na dia ao anaty tsy fisina tsika rehetra io dia samy miezaka manao ny azo atao. Zahay atao fiadidiana ny fanavaozana ny Repoblika dia manome toky anareo fa aoka mba tsisy tsony loatra amin'ireny efa any velany le mpilalao zay vao mahalala zay hoe eny moaingakaingana moa zay le fefatanoa le fiomanana tamin'izany fa zay vonona foana hitantsoroka hanampy amin'izay vitanay rehetra mba hitondrana ny voninahitry ny firenena malagasy. Miarahaba nareo mirahanahy manokana nahazon'izao vokatra zao somary sadaikatra ihany le izy hoe zavatra tokony mipetraka ny an-trano misy mirahanahy io souvenir satria nareo mirahanahy amin'ny vokatra zay azonareo fa mitondra afo tena mitondra afo tanteraka ny voninahitry ny firenena nareo raha mba maromaro ohatran'izao tamin'ireo malagasy dia androsy ho elaela angamba ty firenentsika ity. Zahay aby dia miezaka foana miainy ny tanora manampy ny tanora anaty miezaka ataontsika voalohany zao ohatra ny tsy maintsy andefasana iokanina io satria io anisan'ny olana io hatramin'izay iokanina io na dia vola no aloha dia tsy maintsy alefatsika io Andriamatoa Ministra mbola velondray amin'ny 30 novambra ny farafandoavana ny vola zay mba tsy akivy ny vahoaka malagasy dia mba ataontsika malakilaky zay. Zay ngamba ny foy zay molava fa irositsika amin'ny lanonana tsotsotra efa manana ny lanjany eto amin'ny firenena ary mipetraka ho tantara. Saotra tokolary makasitraka tokovavy. Andriamatoa filoha ny fanavaozana Repoblikan'ny Madagasikara ianareo mpanolotsaina avo izay miasa aminy ianao Andriamatoa filoha ny marobona ny firenena malagasy ianareo mpiara-miasa ny mpifandidian'ny Repoblika izay tarihana ny anivon'ny kabinetra ianareo mpiara-miasa rehetra amiko ianareo staff teknika eo anivon'ny comité olympique sy ny fédération izay ahitana ny vokatra ahafahana Madagasikara miaraka androany isika tompon'andraikitra amin'ny fédération sy ny fitia fanatanjahantena izay nasaina manokana amin'izao lanona-panjakana manokana atrehan'ny filoha androany izao. Tokolasy tokovavy fisaorana manokana no tolotra ny zanahasingrazana
nafatsika nanatosa ny fotoana androany isorana manokana koa ny fédération sy ny athlète izay nafatsika nahazo vokatra tsara satria ifanesesy tokoa ny vokatra ny azontsika tamin'ity taona 2020 ity noho ny ezaka lehibe nataon'ny fédération indrindra ny fitaizana ny fikolokoloana ary ny famosiana lavitra ny atletasika nafana ny sokatina manerana zao tontolo zao. Eto ny matofoloha dia amin'ny alalan'ny tontolon'ny fanatanjahantena koa misy orana manokana no ny fanosotranao avo dia avo miseratsy ny fanatanjahantena satria izao lanonana androany fanomezana maroboninahitra reto atleta reto zao dia profo avy hatrany manamarika ny fitiavanao ny tontolon'ny fanatanjahantena ary fanomezanao hasina sy manja ny tanora ary ny vokatra azo ny firenena ao anatin'ny fananana manerana zao tontolo zao. Manambarana ny nandraisana délégation Madagasikara izao androany izao tamin'ny ordre building championship natao tamin'ny Batam Indonésie ny faha 20 ka hatramin'ny 17 ny volana novambra lasa teo ka mitondran'izy ireo ny vokatra izay tondra ny voninahim-pirenena avo dia avo. Voalohany amin'izany ny Rato Kotomadimby nandrombaka ny medaly volamena teo amin'ny sokaty 20 kilao angatany mambaitsangana ny faharoa amin'izany Maurice Marantsara izay nandrombaka ny medaly volafotsy teo amin'ny sokaty classe physique vokatra izay namoseho fa afaka mifaninana amin'ny sehatra iraisam-pirenena isika Malagasy ary izany dia vokatsy ny fiavana sy ny fikirizana nataonareo manokana indrindra nataon'ny fédération. Mankasitraka nareo athlète, mankasitraka ny staff technique ary tsy hoainay tsy saotra any voninahim-pirenena izay nentinareo lavitra dia lavitra atao anatin'izay fotoana maro samihafa zay. Tsy adino ny fankasitrahana ny mpiara-monina izay nanampy ary teneniny teo anivon'ny comité olympique teo zany manao ny fanjakana. Tsy hoe kory mitondra fanjakana fa dia manao ny fanjakana amin'ny fanampiana ny fédération nefa tsy ampy zany. Tsy ampy zany tsy mamelatra fa misy koa mpiara-monina izay miaraka saraintsika isorana an'izareo koantikao na ny fédération any amin'izareo ny fisorana avy amin'ny gouvernement sy fanjakana. Ny amanako azy tompoko dia lanonana androany fanomezana maroboninahitra dia marika manokana fa avolenta ary tsy amany fambony ny taraza izay isiaranareo ary fédération izay mikolokolo sy manome voninahitra an'izao fanomezan'ny fanondratana any Madagasikara zao koa alao hely tompoko satria ny tanora tokoa moaro ny firenena ary ny fédération fanometanana ao anatin'izany filo napetraky ny fanarenana ny république Madagasikara zany. Makasiraka tompolay mankatela tompoko fa sandraraka inomeandona dia mbola ao anatiny orana ireo marim-boninahitra sy marim-pakasitrahana izay ara ny staffny ministera voninahitra Madagasikara teo amin'ny taranja bodybuilding tany amin'ny championnat du monde nataontsika farany. Ianao andrimatoa filohany maroboninahim-pirenena Malagasy maroboninahitra sy bale l'ordre national Malagasy. Yang terlambat sensir tadi ni rusak kamera seraya.